mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampirehetra no erabanantsika satria dia latsinainy fa iraika amby telopolo ny volana martsa ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasinina araka ny jaona toko 20, jaona toko 20, andindra efatra amby telopolo ka hatramin'ny ny fa enina amby telopolo. Jaona toko 20, ny andiny fa efatra amby telopolo ka hatramin'ny ny fa enina amby telopolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly azy ny vahoaka ka nanao hoe efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy aritra manakizay, ka ahoana no ilazana hoe tsy maintsy hasanatra ny zanak'olona? Iza moa zany zanak'olona zany? Dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany no itoeran'ny mazava eo aminareo, mandehanatra mbola manana ny mazava ianareo mba tsy ahatratrinareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minono ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilafy izany Jesosy dia niala izy ka niry azy. Ilay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Riavako zava-dehibe ity andin-tsoatra masina izay nomen'ny tompo antsika amin'izao faran'ny volana martsa izao. Mampatsiaro antsika ny fahamakiana ny zavatra rehetra, mampatsiaro antsika ny fanararaotana, ny fotoana, ny toerana. Hoy Jesosy, mandehanara mbola manana mazava ianareo mba tsy ahatratrinareo ny maizina. Mandehanara mbola manana ny mazava ianareo, izany hoe tsy amin'ny fotoana rehetra akory no isian'ny mazava. Misy teny niteny malagasy manao hoe mandehana dia ny mbola malaina, na hoe manaova dia mbola malaina. Ary tsy mifanalavitra amin'izany toe-tsaina izany ity andin-tsoatra masina ity na dia amin'ny lafiny ara-panahy aza ny hoe mandehana raha mbola manana ny mazava. Toy ny asehon'i Jesosy eto fa tsy hoe mazava lalandava akory ny fiainan'ny olona. Ny tiany tenena dia izao, misy fotoana tsy ahafahana manao na inona na inona. Misy lafin-javatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, tsy itsika no nisafidy azy fa tonga ho azy ny aiziny. Ary rehefa tonga io aiziny io dia izao, tsy ahitana izay tokony atao, tsy ahafantarana izay tokony atao, tsy ahitana lalana mihitsy. Asehon'ny tompo izany fa misy fotoana eo amin'ny fiainana ahafahana manao zavatra, misy fotoana eo amin'ny fiainana tsy ahafahana manao zavatra. Tsy voatery hoe tsy afaka manao zavatra ianao, tsy hoe satria mpanotana, satria misy tsy izay loatra, fa misy fotoana tena fiasana mihitsy ary misy fotoana tsy ahafahana miasa. Io fotoana tsy ahafahana miasa io izay ambalan'ny tompo hoe aizina dia fotoana mety ho tsy niankina taminao mazava ho azy, fa mety ho niankina taminao koa aza. Izany hoe misy lafin-javatra izay mitranga eo amin'ny fiainana ka mahatonga antsika tsy afaka manao izay tiantsika atao, tsy afaka manao izay tokony atao mihitsy ary. Dia hoy Jesosy, teny mbola eo aminao ny mazava dia izao mandehana. Dika ilay teny hoe mandehana io, Jaona moa miteny io matetika. Miteny hoe mandehana dia milaza hoe miasa. Dika teny hoe mandehana dia ataovy izay tokony atao. Dika teny hoe mandehana dia ataovy ilay asa fanompoana. Ataovy ilay asa fanompoana, ataovy ilay fanaovana asa soa, ataovy ny asa tsara, dia mbola misy fotoana ahafahana manao an'izany. Raha miteny izany Jesosy manao hoe mandehana dia mbola manana mazava dia izao mbola eo ny fotoana. Ao amin'ny soatra masina Paoly manazava dia makany amin'ny Efisiana manao hoe araraoty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fotoana izao na izao vanim-potoana izao. Riavako manomboka ny herinandro sika anio. Herinandro itaoman'ny tompo antsika indray hanararoatra fa mbola fotoana fanaovana asa soa zao, fotoana fanaovana zavatra tsara zao, fotoana ny mazava. Riavako hoy manao hoe eto Jesosy dia taonantsika hanararoatra ny fotoana. Rehefa miteny tsika hoe fotoana eto dia tsy ilay fotoana famantaranandro ihany, hoe amin'ny 7 zao, amin'ny 7 sasany zao, amin'ny 2 zao, mbola fotoana fiasana. Fa ny fotoana koa eto dia milaza epoka,
milaza vanim-potoana ka hoe araraoty teny zao fa mbola vanim-potoana azo iasana tsara mihitsy zao, vanim-potoana mbola ahafahanao manantanteraka fanimpony zao. Eto ambonin'ny tany dia matetika miresaky tsika manao hoe ny fivavahana vao entsika indrindra eto ambonin'ny tany de ny fivavahana kristiana. Ka any am'ireo toerana maro zay misalamy any Iraka ohatra any amy toerana maro dia na ataovy hoe any Indonezia fotsiny ihany koa aza dia tsy hoe malalaka, marina fa malalaka mivavahana saingy misy faneriterena ihany, misy fanenjehana tsy mivantana ihany, misy anandrandray moa de mivantana mihitsy ka tsy ahafahan'ny olona tena mivelatra am'zany antsoina hoe fivavahana kristiana zany. Misy toerana maro zany zay eto ambonin'ny tany zay tsy ahafahan'ny olona mivavaka tahaka ny ahafahantsika mivavaka aty amin'ny tanindrazantsika. De zay mahatokany hoe fotoana mbola ahafahanao mivavaka zany zao, fotoana mbola ahafahanao manao asa fanimpony zao. Marina fa hoe fotoana sarotro zao ny fivelomana manahirana, ny sakafo manahirana, fa izao tsy ny sakafo ihany akory mamaritra ny maha olona ny olona na ny fivelomana ihany mamaritra ny olona ny olona fa ny fiainam-panahy koa mamaritra ny maha olona ny olona. Noho zany de tokony atao zava-dehibe koa zany ny fiainam-panahy, ny vavaka, ny fanomporon'Andriamanitra, ny asa ny asa tsara, ny fitiavana. Noho zany dia eto zany ny tompo mitaona antsika hoe mbola vanim-potoana ahafahanao manompo zao. Satria fotoana mbola ahafahanao manompo zao, dia iso ny fotoana tsy ahafahana manompo tsony. Iso ny fotoana tsy ahafahana manompo, na noho ny toe-pahasalamana fotsiny ihany aza, na noho ny fotoana iasana fotsiny ihany ary, zao anao mbola mety manam-potoana ahafahana miasa na manompo l'Andriamanitra na eo raha ny asa be dehibe na eo raha resakasaka atsiaroa, de zao mbola manam-pahana fotoana ianao ahafahanao miasa, ahafahanao manompo an'Andriamanitra. Noho zany de zao araraoty io. Aza manjeny andro laza mieritreritry hoe io nge malalaka foana, fanompoan'Andriamanitra nge malalaka, azo atao amin'ny fiainana manontolo, tsia. Misy lafin-javatra tena ahafahanao mivelatra am'ilay asa fanimpona. Mivavaka azo atao foana amin'ny toerana rehetra, fa lay fanimpona an'Andriamanitra, lay fanimpona ny hafa de zao fanararota arakaraky ny vanim-potoana. Fa rehefa miteny koa eto Saotra Masina hoe mandehana raha mbola manana ny mazava zany hoe tsy resaka fotoana ihany lay izy hoe fotoanany zao ahafahanao manao lay asa fanimpona. Fa izao koa rehefa miteny hoe mandehanana mbola manana ny mazava ianao dia milaza fitaovana koa io. Mety milaza fitaovana. Ina le fitaovana? Eo aminao ny fitaovana hoentinao manantanteraka lay asa fanimpona. De ny mbola eo aminao lay moyen, lay fitaovana, lay hoenti manatanteraka, lay hoenti miasa, ao anatin'izany ny fahasalamana, ao anatin'izany mety ho lafo ny ara-bola, ara-pitaovana, mety ao anatin'izany ny toeranao eo amin'ny andraikitao amin'ny fiarahamonina, mety ao anatin'izany ny toeranao amin'ny fianakaviana, mety ao anatin'izany ny toeranao eo anivony manodidina anao. Be de be ny fitaovana na zavatra azo ampiasaina ahafahana manao ny asa fanimpona. De hoy ny tompo araraoty ary. Araraoty ny mity namana de mbola afaka manao an'izany. Any hoy tia namana fa rehefa fa misy fotoana tena ahafahantsika mity namana mihitsy rehefa eo amintsika daholo ny fitaovana. Mety zao anao no omen'ny tompo hivelatra kokoa amin'ny fitiavan-namana satria mety ao anatin'ny fahatanorana, mety tsy de manana olana ara-bola, tsy mana olana ara-pitaovana, tsy mana olana amin'ny fiarahamonina, amin'ny andraikitrao mbola misokatra amin'ny olona rehetra fa tsy hoe voafetra satria mety misy fotoana nge ny andraikitsika mametry atsika tsy afaka hisokatra amin'ny olona na de tiantsika ara le hisokatra amin'ny olona. Mety misy fotoana tsy ahafahan'ny olona manatona anao, tsy ahafahanao manatona olona noho ny toeranao, noho ny andraikitrao, noho ny zavatra maro samihafa, fa izao eo aminao ara lay fitaovana, omeny Andriamanitra anao ny fitaovana hoenti manompo, araroty zany. Fa zay le mazava. Rehefa miteny hoe mazava io zany de tsy fotoana ihany io, tsy epoka ihany io, fa ny fitaovana ahafahanao manantanteran-javatra ihany koa. Mandehana manao asa fanimpona teny mbola eo aminao ny zavatra rehetra ahafahanao manantanteraka an'izany. Fa tsy amin'ny fotoana rehetra nge, misy fotoana nge tsy eo aminao tsony le fitaovana ka na dia ataontsika hoe na de ny andeha iangona ary ndraindray mety tsy ho tratra rehefa misy ny olana ara-potoana, olana ara-pitaovana, olana ara-piarahamonina, olana ara-pifandraisana, mety pitrangy zany. Fa izao i Jesoa satria ny maizina tsy miankina aminao ny fahatongavany. Satria ny maizina mety ho miankina amin'ny zavatra maro samihafa ny fahatongavany ka na maniry ary ianao manao asa lay fanimpona ny aorinany de mety tsy ho afaka. Fa izao anao aloha afaka. De araroty. Teny mbola manana ny mazava, mbola eo ny fitaovana, mbola eo ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra ty tanterao ny fanimponao.
zao herinandro manomboka izao. Fa ny fahatelo zay rehefa miteny hoe mazava koa eto isika tsy fotoana tsy fitaovana ihany fa izao koa ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra. Ratsika mieritreritra manao hoe io finoana ingy tsy miova iny tokoa Andriamanitra tsy miova ny fitiavantsika fa zao rehefa mandalo fizaham-toetra mamay isika de zao mety mitambotsitra ihany indraindray mety mandalo fangatsiahana ihany fizaham-toetra ny fangatsiahana be dehibe zany nafatra an'izany impiry ny soratra masina hoe mety misy indraindray lalovana eo am'ilay finoana ka lay finoana ndray finoana nozahana toetra de am'izao fotoana mbola hanananao fifaliana nananao finoana amy toetra tsara sao de manaova asa fanompoana fa misy fotoana ifinoana io mandalo fizaham-toetra misy fotoana na de tena efa te hiezaka hanompo anao de misy fotoana tsapanao to reraka zany Jesoa to trotraka zany Jesoa to tsy mahatsiaro hoe eo akaikiko ianao zany Jesoa. Misy fotoana eo aminao ny fitaovana anananao ny fotoana anananao ny zavatra rehetra fa tratry ny fizaham-toetra ny fangatsiahana ianao ka na de nifanerasera amy mpiara-miango na de nifanerasera amy mpiara-mivavaka nifanerasera andraindray mety na de resaka amin'Andriamanitra andradray tratran'ilay antsoina hoe asedi lay fangatsiahana lay fahatahorana misy ary ndraindray ny hoe ahoana moa zany ianao Andriamanitra de avako malala tiany ny tompo tenenina de izao tiany Jesoa tenenina de izao tena misy fetra ny zavatra rehetra misy fetra ny ainan'ny olombelona misy fetra ny fanompona de izao de ny mbola misy hafanana tony ray diampolo sy telonjato de ndao ara de ny mbola eo ny mazava de andao ara nompo an'Andriamanitra. Herinandro vaotsika liavako malala ifarana am'ty andro ity ny volana martsa dia atao amin'ny tompo isika hanararotra atao amin'ny tompo isika ay ampiasa ny manodidina atsika amin'ny asa fanompona atao amin'ny tompo isika ay hanararotra ny zavatra zay omen'Andriamanitra atsika manodidina atsika na namany io na fifandraisany io na fahalalahany io na fahazavantsaina de ny mbola eo aminao am'izao herinandro vaovao zao mandehana raha mbola manana ny mazava fa ny aizina tsy maintsy ho tonga de ny mbola tsy tratran'le aizina satria ny aizina koa de asehon'ny tompo eto hoe ny aizina de tsy zavatra statika tsy hoe tsy mihetsika izy fa ny aizina koa miezakazaka hanarina miezakazaka hanatratra hanarina lay mazava de zao de ny mbola tsy tonga zany ary indrindrindrindra rehefa miasa ianao de tsy tratran'le aizina arakaraky ny asanao na andosirany aizina arakaraky ny ezahanao arakaraky ny ananao finoana fampiasanao ny famezam-pahasoavanao fampiasanao ny manodidina anao arakaraky ny finoanao ny mampandositra an'io aizina io no zany de zao aza matahotra ny aizina aza miasa mba no mitahotra ny aizina loatra fa miasa satria fotoana fanararoatra zao miasa satria fotoana fanompona ao an'Andriamanitra fitiavana namana fitiavana amy mpiarapelona miasa mba handositra koa ny aizina miasa mba hialava ny fotoanany mazava ahafahanao manompo an'Andriamanitra. Jesosy Kristy tompo ilay mazava Jesosy Kristy tompo lay fahazavany zao tontolo zao de izy any hitahiry ianao makivaky ity herinandro ty ao anatin'ny fahazavany fahasoavany ka afana fo amy fanompona bavaky sika tompo misoranao zay ny amin'ny soratra masina zay mitaonanay hanararoatra ny mazava mitonanay hanararoatra ny fafahana manompo mitonanay hanararoatra ny fafahana miasa fahana amity namana vaovao ny herinandro tompo tianay ny iaina ny fahamarina ny teninao manao hoe mandehana raha mbola manana ny mazava mba tsy hahatratra anareo ny maizina tompo miezaka mafy ny maizina fa atao am'izay tsy hovariana any amin'ny maso na any amin'ny aizina fa any amin'ny mazava any aminao Andriamanitra ao amin'i Jesoa ka iezahanay hanateraka ny asa fanompona mba handosiran'ny aizina tsy hanarona ny fiarahamonina na hanarona ny tontolo iainanay vavaka ary zay Jesoa fa io ty herinandro ty zay omenao anay herinandro ho mazava anomponay hanarahanay anao hanararotanay fanomezam-pahasoavana nomenao hanararotanay ny zava-mitranga manodidina anay hoentinay manompo anao tsy hanaovanay ampitsolava tsy handrasanay na hifanjananay ny asa fanompona hainay ny hanararotra ny mazava zay omenao anay
fahasalamana, ny hery, tanjaka, ny namana, ny asa, ny finoana. Atao fainay mamantatra fa fotoana ny mazava zao omenao anay, hanomponay anao. Mamelà ny elokay mamindrafo aminay. Taio nisa tokantrano, taio nisa ambatan'olona. Jesosy makivaky zo herinandro vaovao zao. Ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra. Aranjaka amin'ivon'ny tokantrano tsirairay ny fahasoavanao. Taio ny tanindrazanay. Ataovy taratry ny mazavy ny fahasoavanao ny fikelezana eny ny malagasy tompo. Ho resy tosika ny fahantrana, anjaka ny fiombonana ary hitoetra aminay ny fandriampahalemana. Ny tahiny herinandronay Jesosy. Amen.